Faivadika tontolom-baovao afantanteraka kotsika dia ny pejin'ny fahasalamana na dia efa mahay-pona za ny fitsabona ny aretina tuberculose na ny raboka dia mbola mahatratra 900 marary hatrany no mitsokan-darana ao anatin'izay fitsabona izay ezakilany nefa saika mahita vokatra tsara avokoa ireo mamita ny ataontsika hoe fizahana araka ny tokony ho izy raha ity tatitra ity. Mahery ny 9,4 ireo voatilika voan'ny raboka ka nahazo fitsabona teto Madagasikara nandritra ny taona 13 raha toka ny 2,700 ireo olona nitsabona ny sitrana dia ny 300 kosa no namono ainy ary nahatratra 700 ireo olona mbola mitsokan-darana. Antony mampiakatra ny tahapasitranana moa ny fametrahany ministera ny fahasalamam-bahoaka ny politika amin'ny fitiliana sy ny fitsaboana maimai-poana ny raboka any amin'ny ireo tompom-pahasalamana amin'ny sahan'izany izay misy 500 manerana ny faritra 20 amin'izao fotoana izao. Misy ny torohevitra avy amin'ny mpitsabo mba hisorohana ny aretina raboka. Tsika mety hoe zay moa le terme infecté zany hoe mitondra le otrika aretintsika nandalovantsika fa tsy voan'le aretina satria manana fiarovana le hoe maramila araka ny tenenin'ny monsieur le SG teo ka raha ohatran'izay zany fandeha hoe ny olombelona zany raha andalovan'le otrika aretina dia maro tena ho azy dia ny olombelona zany tokony arovany aloha le fiarovan-tena voajanahary iny tokony hatanjaka foana zany hoe mihinan-kanina tsara dia lazalazana ny asa atao zany mba tsy dia miraka loatra dia ny zazakely zany izay koa zany ny action zavatra natao zany hoe zazakely voateraka dia atao vaccine satria fantatra fa misy le izy dia tokony hanao BCG tao zany zazakely fa voateraka. Ankoatra ny fitiliana mahazatra amin'ny alalan'ny microscope dia efa misy ihany koa ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia vaovao ampiasaina tsino zany fa ny Gene Expert izay miisa 9 no miasa eto Madagasikara amin'izao. Ny alatsinainy avy izao moa no anamarina ny andro maneran-tany adina amin'ny raboka ka ho an'ny Madagasikara manokana ny lanona ofisialy dia ho tanterahana eny Ivato. Voalohany indrindra aloha zany misy an'le TDO fanomezana fanafody an'le marary voan'ny tuberculose. Faharoa misy resaka carnaval. Fahatelo misy resaka ny animation moa zany ny sensibilisation raha namidamama fa ao anelanelana rehetra zay misy dépistage VIH sida ary diabète aretina izay misy ifandraisana amin'ny tuberculose daholo reo dia misy ny visite testante. Lohahevitra amin'ny fankalazana ny hoe fitiliana sy fitsaboana ny raboka fahasitranana ho an'ny rehetra tanjona ny aporisiana ny olom-pirenena anao fitiliana anamorana ny fandraisana tanana. Raha toka enim-bolana moa ny faharetan'ny fitsaboana ny raboka tsotra izay azo tsaboana manerana Madagasikara. Ny fitsaboana ny raboka mehervaika kosa dia mbola 3 ihany hatreto ny toerana anaovan'izany dia ny eny amin'ny hôpitaly Befelantanana, Toamasina ary Mahajanga.